somary mialatsiny kely a fa tapahana ilay vantana teo a satria nisy tsy nety ny lafiny teknika fa misy zany tsy fatomombanana tsy morakony manao zavatra fa misaotra ny tompo a tafaverina indray verana vetivety a le fanazavana sy le mivantana ny tematsika de batisa mahatonga de hevitra be ho izy ty mahatonga fizarazarana eo anivon'ny fiangonana mahatonga tsy tokotokony mahatonga fiheverana fanamarinana ny tena mahatonga fandisona ny hafa ihany koa ary izay a no ezahantsika ho azavaina eto a izay no ezahantsika hitondrana fanazavana eto hoe inona marina ny tena hevitry ny fonosin'ny batisa étymologiquement ny batisa de midika hoe plonger immerger plonger de hoe atsoboka misy élément anankiray de atsoboka ao am'izay anatsobohana azy ho jerentsika tsiraray io hoe inona avy a lay tokony anatsobohana an'le olona inona ny tokony immergena ny mpino anankiray midika ihany koa izy hoe bain se laver midio mandro fampandrona ary nolazaiko teo hoe any amin'ny Torah de antson'ny jiosy izy io anton'ny vahoaka hébreu tam'izany hoe mikve rituel de purification ohatrany ahoana zay rituel de purification zay midikan'izay hoe rituel de purification zay ohatra hoe rehefa misy asa fisoronana ho ataon'ny mpisorona anankiray de na misy mpinoko hoe hiditra kianjy izy a hivavaka hidera anatitra sorona de misy an'io rituel de purification io fisasana rehefa miakatra ny dimension miakatra ny degré de fandrona midio tanteraka tsy ampahany amin'ny tena fotsiny ihany ohatra hoe tanana tongotra fotsiny ihany fa tena hoe fandrona mihitsy ny vatana iray manontolo satria midika hoe hanatrika an Jehova hiditra hisorona anao ny asa fanompona de midio zay le ambarako eto hoe mikve any amin'ny Torah bain se laver inauguration ihany koa fanokanana zany hoe io misy mpino anankiray a de atokana izy mazava ho azy fa nidikan'izay hoe fanokanana izay de hoe fanomezana lanja zany hoe omena valeur zay nidikale hoe inauguration inauguré début ihany koa zany a synonyme daholo an'io terme hoe batisa io baptisaine début fiandohana pourquoi hoe fiandohana satria miandoha amin'ny fiainana vaovao miandoha amin'ny etape vaovao anankiray indray ny mpino anankiray manomboka miandoha amin'ny zavatra anankiray raha ohatra hoe za zao eto miandoha nanomboka début de conversation avec ianareo zay manatrika zay le hoe miandoha ao amin'ny fizarana tsy ka niainako talohany zao a fizarana zao a izay fisahanana ny asa mandrara rehetrarehetra ivelan'ilay fiandohana de tahaka izay koa le batisa hoe miandoha ao amin'ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra zay ny tsara tsindritsika ary zay ny tsara asina tsindrim-peo sy teboka tsara eo ambonin'ny izy raha izay ara hoe asperger a immerger plonger engagement zany tena hoe miditra membre miditra ho ankohonana fandraisana andraikitra misy fomba teny ngeza be ary misy teny be da be ao anatin'izay hoe fandraisana andraikitra izay inona avy ny andraikitra rasiny zany question mipetraka daholo ary zany ho jerentsika tsiraray a atao anatin'ity fanazavana ny terme hoe batisa ity zay mahatonga fifandirana sy mahatonga fisaratsarana eo anivon'ny fiangonana isan-karazany mahatonga fanamarina tena mahatonga fandisona ny hafa sy mahatonga fiheveran-diso ary indrindra mahatonga famitahana ho an'ny tena pourquoi hoe famitahana ho an'ny tena ijery teny soratra masina aritsika Efesianina toko faefatra andininy fahadimy vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy iray ny batisa iray ny finoana iray Andriamanitra zay Efesianina toko faefatra andininy fahadimy milaza hoe iray ny batisa zay de manindry tsara hoe
ny batisa izany de tokana anankiray singa anankiray élément anankiray tahaka ny hoe fonosana anankiray pourquoi hoe fonosana raha miteny mantsy hoe fonosana de nidikan'izay misy zavatra na misy singa maromaro ao anatin'ilay fonosana iray ny batisa maninona no miteny an'izay satria inona ny zavatra misy ny fiangonana tsirairay avy eto de ilaza zavatra tena vérité tena misy ny fiangonana tsirairay avy de mizarazara ny batisa hoe batisa ny olon-dehibe batisa an-jazakely batisa asitrika batisa ATT batisa ohatr'izao batisa ohatr'izao batisa ohatr'izao batisa ohatr'izao kanefa ny baiboly de milaza hoe iray ny batisa dikan'izay isa Efesianina toko faefatra andininy fadimy no lazaiko anao zay de fa mandrava ny firehana isan-karazany izay vohoy izy ny kiarazam-piangonana sy tsindriny ny mpitondra fivavahana isan-karazany mety hoe apôstôly na bisôpy na dadapasy na mamapasy évangéliste araky ny firehany avy somary hiditra lalandalina ihany tsika Efesianina 4:5 iray ny batisa iray ny finoana iray Andriamanitra ny tematsika moa eto hoe batisa izay ny loha hevitra iray ny batisa hoy ny baiboly ny olona riavana de izao ny problème ary ny fampianaran-diso izay voiziny olona de izao avy hatrany izy de potsiriko beta be mihitsy ny olona ny mpitondra fivavahana na ny zokiny na ny zandriny na ny tsy fantatro azy zay iklasentsika azy sy considérentsika azy mieritreritra fa hoe rehefa vita batisan'ny rano ny mpino anankiray de amin'izay hoe vita batisan'ny mpino diso avy hatrany ho aza vaikeo zay rehefa aveo ny batisan'ny rano tsy midika hoe vita batisan'ny olona anankiray ny batisan'ny rano raha tsorona raha toko mazava araky le synonyme manontany saiko teo aloha teo tany amin'ny fampidirana de hoe ny plongena atao anaty rano fotsiny ny olona anankiray ny immergena rano immerge zany tahaka ny hoe io misy élément anankiray de io misy rano anomezana valeur an'iny élément iny de sasana amin'iny ilay élément raisina ohatra eto ohatra hoe po kely po ana voninkazo na ohatran'izany de lavena sasana satria omena asina atreo fotsiny inaugurena atokana ilay olona atreo fotsiny ampidirina ho ankohonana zay mantsy le hoe engagement miditra ho ankohonan'Andriamanitra zany io ny olona anankiray vita batisan'ny rano amin'ny katolika ohatra tsy fantatro sy anaovana azy raha katolika amin'ny fo izy na katolika mbola zokiny raha tete bon tsitra am'izay faux débat zay de tafitra ankohonana ao am'le finoana katolika le pino ny pino anankiray vita batisa any amin'ny femme foi na sitrika ohatra hoe tany Mantasony reny rano Mantasony tsy fantatro reny rano Ikopa na tout ce que vous voulez am'izay fotoana zay lay pino de tafiditra ankohonana ao amin'ny fiangonana femme foi ainsi de suite adventiste luthérienne FJKM araky ny couleur-ny avy araka ny dénomination tsirairay avy averiko le fanazavana selon an'le synonyme étymologiquement nomeko teo de tsy midika hoe batisany acte fanatetarahana ny olona anankiray amin'ny symbolika resaka rano mety hoe tany Jordany io zany mantsy zavatra misy ohatra hoe misy efa vita batisa izy tamina fiangonana anankiray de lasa izy nanao visitation any entre parenthèses lieu saint terre d'Israël satria zany foizinao anatin'ny marketing sy ny sisa rehetra bon entre parenthèses iny misy ny resaka ohatrany hoe voyage organisé de misy agence de voyage mihitsy de misy ny vola miditra sy mivoaka bref de mbola verenana atao batisa any am'le on'ny Jordana satria mihetsika ny sentiment le olona mihetsika ny setpoint-le olona tonga any Israël izy de hoe zay koa moa ny aletika ao anatin'ny sainy sy ny lohany hoe Israël la terre sainte de mahita rano Jordana izy de ranomasina io satria misy asina io satria teo Jesosy Kristy natao batisa
mahita amin'ny fasan'i Jesosy Kristy izy a de tsisy valaka amin'ny katolika manisy lanja ny resaka relique ny azo fijaliana ny masina Maria sy ny sisa rehetra fa bon atsanoko une parenthèse iny ny ankamaroan'ireny olona ireny nefa matetika de mandiso ny fotom-pampianarana katolika izy nefa izy tsy manana fondement akory ka eto de miteny hoe ny olona anankiray vita batisan'ny rano tompoko a ny lazaiko teo de tsy hoe akory rehefa ny immergena ny plongena atao anaty rano na ny pitihana rano kely na no aspergena rano kely na nanaovana inauguration mena certificat de hoe vita batisa fa c'est le début zay le ndao zavaiko teo hoe début miditra ho ankonana amin'ny fiangonana anankiray mety mafy aminao no maheno an'izany a mety mandratra ny sofinao zany fa izay ny zavatra misy izay ny vérité pourquoi hoe izay zavatra zareko aminao zay ny vérité ho azavaiko le izy tsika mainga amin'ny baiboly foana tsika vakio ny baibolinao a raha namaky tsika teo hoe Efesiana 4 ny Efesiana toko faefatra andininy fadimy hoe iray ny batisa toy izy atsika ihany ny famakina Mark toko voalohany andininy fahavalo a ny Matthieu toko fahatelo a andininy faha 1 a ary ny Luka toko fahatelo andininy faha 9 eto de misy any John mpanao batisa izay mena ny ministère manokana être baptiseur John mpanao batisa lay nambarany bokin'ny Isaia mpaminany hoe injany misy feony miantso mafy any an'efitra amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalakaleany milaza ny Jesosy Kristy avy aoriana Isaia mpaminany amin'ny alalan'ny John mpanao batisa izay mena ny ministère fanaovana batisa inona ny zavatra antseo zao ny fanambarany John mpanao batisa izaho tsy za John mpanao batisa ny tondroko eto arak'le Marka sy Matthieu sy Luka 3:16 ny lazaiko teo izaho hoy John mpanao batisa manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana le batisa ny rano lazainy John mpanao batisa eto zany a de tsy mijanona fotsy amin'ny l'essence étymologique mon lazaiko teo le resaka synonyme matarihy amin'ny fampidirana hoe asperger engagé inauguration début immergé lay ambarany amin'ny bokin'ny Torah hoe mikve rituel de purification tsy mijanona fotsiny amin'izay resaka système izay le izy endrika ivelan'izay fa ho amin'ny fibebahana hoy John mpanao batisa ary zay zany a ny poids izay milanja ny batisa ny rano a fonoteny ngezabe tsy afaka kosehantsika tsy afaka komentsika fa mazava be hoe ho amin'ny fibebahana io ka nizan'izy izy no aspergena nizan'izy izy a ny plongena nizan'izy izy a immergé nizan'izy izy a inauguré ny mena certificat nizan'izy izy ny proclamena atao am-piangonana hoe vita batisa c'est le début sy ny sisa rehetra de tsy valable any an-danitra tsy valable eo anatrihan'Andriamanitra raha tsy mahafeno an'io contexte ambarany John hoe izaho manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana petraka amin'ny fanontaniana hoe pasteur am'izao ve ny bisopy am'izao ve ny apôstôly am'izao ve mety ho za ihany koa tsongoko mafy ny tenako mba ho mangana fa sao mitory amin'ny hafa tena kosa ho lavina sao de miparticiper mafana fo à fond am'le resaka système hoe asperger laver mampanovina bain piscine renirano kopiana daholo ny zavatra rehetrarehetra afahana manamarina sy manetsika ny sentiment ampino anankiray tsy ndriko tsara zay manetsika ny sentiment ampino anankiray satria betsaka ny mpitondra fivavahana mizoe an'io resaka sentiment ampino io fa à côté le hoe fibebahana riavana eto am'ty hoe batisan'ny rano ty fotsiny ihany a de hoe de fa betsaka ny lava ary tsika mahay a fa betsaka ny olona natsoboka betsaka ny olona natao bain betsaka ny olona mena certificat inauguration rehetrarehetra partout araky ny système ijorono fiangonana tsiraray avy a fa tsy tanteraka io fibebahany mbola miverina amin'ny fokasikara mbola miverina mitsangajanga tena izao nge témoin an'izany mbola misoloky mbola manolana mbola tratran'ny lavo
ao anatin'ny karazana fakapana isan-karazany, ny resaka tentation, ny resaka zavatra isan-karazany. Ary ny mampalahelo rehefa vita am'le sens synonyme amin'ny batisa nolazaiko teo hoe rituel de purification, de mieritreritra ny olona anankiray, ary zay ihany koa moa ny anetika aletika ao anatin'ny sain'ny mpino hoe ambara paibe maso aho fa vita batisa ianao. Zany hoe rehefa natete le olona, mety olon-dehibe, mety zazakely na nasitrika ihany koa, de amafisiny le fiangonana ianao de vita batisa. Ora nefa diso be zay. Fa le nambarany Jaona mpanao batisa teo eto amin'ity hoe batisan'ny rano ity, de batisan'ny rano fotsiny ihany aloha, raha tianao valable de une contexte hoe ho amin'ny fibebahana. Misy olona mibebaka marina. Le olona mihitsy zany misy fibebahana zany fatatsika hoe misy demi-tour atao. Raha ohatra tao anatin'ny falitona, raha ohatra tao anatin'ny fijangajangana, raha ohatra betsaka ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra, nanohitra ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny degré-any avy, araka ny karazany avy, de na tsapa misy fatsapana ny anaty any, misy vonitsira ny anaty any, misy zavatra mietsika ny anaty any, misy fanenenana, zay le fibebahana. De miverina, satria ny lalana ny zorako iny miverina amin'ny lalana iny de misafidy an'le lalana anankiray. Amboary ny lalan'i Jehova hoy Isaia mpaminany, ataovy mahitsy ny lalaka-lalana, satria Jesosy Kristy ho avy amin'ny olona anankiray hitondra ny teniny, ary etsika de hiditra ny sensan'ny batisa anankiray indray de ny fanamasina sy ny avy zany. Maninona moa no miteny aho hoe tsy ampy ary tsy valabla ny an-danitra hoe batisa ny batisan'ny rano. Iray ny batisa hoy ny bokin'ny Efesiana, averiko le izy, Efesiana 4:4-5. Jaona mpanao batisa nefa eto miteny hoe izaho hoy Jaona mpanao batisa manao batisa nareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana anankiray zay. Fa i Jesosy Kristy ilay avy ao aoriako, ao aorinako, Jaona no manambara, izy kosa anao batisa nareo ho amin'ny fanahy masina sy ny hafa. Élément anankitelo io élément anankitelo io zay nambarany Jaona mpanao batisa hoe izaho Jaona mpanao batisa manao batisa nareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana. Efa nitsindriko teo zay hoe batisan'ny rano égale fibebahana. Tenin'Andriamanitra no mampibebaka, ny tenin'Andriamanitra midika ihany koa hoe rano atao anatin'ny Baiboly. Bon, rehefa misy ny fotoana azavaitsika zany tsy maninona, fa entsikenjehana ny fotoana tsy ampivalaparana. Reo singa anankitelo reo batisan'ny rano ho amin'ny fibebahana. Jesosy Kristy avy ao aorian'ny Jaona mpanao batisa, manao batisa amin'ny fanahy masina sy ny hafa. Reo anankitelo reo ireo ilay antsony ny bokin'ny Efesiana 4:4-5 hoe iray ny batisa. Ka izay no nahatonga ana ny teny hoe tsy hoe vita amin'ny batisan'ny rano de hoe vita amin'ny batisa tompoko. Aza mandia, aza mifaly am'zany fa fitaka be vava ary mamitaka ny tenanao izao ianao, ary zay nampianatra anao an'izany de namitaka anao ihany koa. Riavana, mazava zany. Efesiana 4:5 iray ny batisa, ary ny dikan'izao hoe iray ny batisa zay de ireo élément anankitelo nambarany Jaona mpanao batisa ireo hoe Jaona mpanao batisa manao batisa ny vahoaka tamin'izany, ny jiosy, ny hébreu, na mety hoe nisy ihany koa akoatran'ny vahoakan'ny hébreu tamin'izany vanim-potoana zany rehefa teo Jaona mpanao batisa araka ministeran'ny menazy de mibatisan'ny rano ho amin'ny fibebahana. Jesosy Kristy batisan'ny afo sy ny fanamasina. Reo anankitelo reo ireo no plénitude any batisa. Ny olona anankiray zany tsy afaka niteny izy, tsy afaka ny affirmer izy hoe vita batisa raha tsy vita ny batisan'ny fibebahana sy batisan'ny fanahy masina sy ny hafa. Désolé fa izay mifamarinana. Nizaniza mpanompon'Andriamanitra mandre am'izao fotoana zao nizaniza mpitondra fiangonana mandre am'izao fandara zao am'izao fotoana zao de izay ny batisa. Rehefa vita andreo singa anankitelo reo ambarany bokin'ny Efesiana 4:5 hoe iray ny batisa, de ireo le batisa ambarany Baiboly hoe iray ny batisa. Reo singa anankitelo reo no mameno anazy. Ka mazava ho azy fa à côté ny batisa asitrika, ny batisa ATT, ny batisa ifandiran'ny olona sous forme anatanterahana fotsiny ihany le resaka synonyme manambarako tary ambony teny mitovy dika hoe baptême, asperger, rituel de purification, mikvé, immerger,
ny début ny commencement ny engagement se laver ny fanaovana bain sisa rehetra sy ny hoe andeha ho any amin'ny on'ny Jordan andeha hitady rano loha rano mikorina sisa rehetra tsy hoe vita an'izany ianao de vita batisa fa deuxième degré zany fa premier degré aloha voalohany indrindra batisa ny rano fotsiny ihany mbola lay élément anankiray ao anatin'ny batisa de ny fibebahana zay fibebahana izay de nanome ohatra Zakaiosy hoe ao an-tranonao ary Zakaiosy hoy Jesosy Kristy no iantrano anio misy ifandraisany amin'ny batisa ihany zany hoe ny olona anankiray izay nibebaka zany de tonga miantrano ao am-pony tonga miantrano ao amin'ny Jesosy Kristy ary Zakaiosy de niteny mihitsy hoe onerako zany ny fibebahana izany onerako avy zato eny avy folo eny avy dimapolo eny avy tsy fantatro eny ny fananana zay azoko tamin'ny tsirariny endriky ny fibebahana anankiray zany mazava amitsika ngamby iny avy eo ny resaka hoe rano bon tsara tsy pihana ihany kosa nefa na izany na tsy zany rehefa misy ny occasion ohatra hoe afaka manao rano be tahaka nisy contexte tam'izany John mpanao batisa de pourquoi pas inona ny mahasakana tsy anaovana batisa hoy Filipo tandapa hoy la tandapa tamin'ny Filipo asan'ny apôstôly toko 9 andiny fahenina amin'ny 30 fakioza tatary zay inona ny mahasakana tsy anaovana batisa tsy ho atao batisa rehefa misy re tompoko ny rano de manetry tena isika manao batisa fa rehefa tsy misy koa afaka midina ambany tsy maninona atete tsy maninona rehefa hoe tena hoe any amin'ny toerana kodaoda sotry zany fa lay miditra ankohonan'Andriamanitra lay fibebahana tena zava-dehibe lay hoe midio se laver baigner s'engager commencement le début amin'ny fahafantarana sitrapon'Andriamanitra fa ny loratena miaiky araky le teniko teo ohatra ny meko Zakaiosy zany le hoe fibebahana latsaka sy manapaka ny anaty pourquoi pas ka rehefa mijery soratra masina itsika rehefa mandinika soratra masina isika de tsara foana mametraka ny sensa ara-panahy sainy no zavatra any ambony hoy Paoly afa-tsy ny zavatra ity an-tany raha ohatra zany tsika miresaka batisan'ny rano la élément anankiray ao anatin'ny telo fafenon'ny batisa de le zavatra any ambony sainy fibebahana la repentance totale acte lay miaiky ny fahotako miaiky ny atao anatiko rehetra any toritory fo sy mangorakoraka tsy mba ataon'i Jehova tsinotsinona tsy ataony Yahweh Elohim tsinotsinona izany fo azony fa rehefa mifo zany tsy tianao anaovana anao ataovy na tianao ny atete fa manoro-hevitra anao tsaratsara kokoa raha asitrika ihany koa raha misy ny moyen raha misy ny occasion zany hoe misy considération kokoa amin'izay fotoan'izay ny fomba fanatanterahana ao an'le batisa za tsy miteny hoe tsisy considération lay atete za tsy miteny hoe tsisy considération le zazakely satria Andriamanitra mpandinika ny vosiny fo ary ndray aman-dreny mitondra ny zaza natolotra tsy fantatro ny toe-pony izy reny sa tsy juger tsy porter jugement à qui que ce soit fa mizara fotsiny ihany ahako tsy andiso an'izany ahako fa zay nazavaiko anao zay le izy hoe ny batisa ny rano zay élément anankiray fotsiny ihany ao anatin'ny batisa tsy midika akory hoe vita batisa ny olona anankiray avy eo anao par rapport amin'ny zavatra anjaraiko ataovy ny soanao zay maharesy lahatra anao ataovy anao sy ny tompo io raha misy ny occasion raha misy ny fahafahana de mandehana amin'ny rano be immerger s'immerger asperger s'inaugurer début rituel de purification mikve mety tsy ho zakanao ty zavatra lazaiko ty rehefa tena ao aminao ny fibebahana rehefa tena resy lahatra ianao de na ianao ihany ary de efa afaka manao batisa ny tenanao ianao ihany de afaka mitsoboka ao anatin'ny rano be anankiray ianao sy ny tompo en mangingina manao batisa ny tenanao ary ny conscience anao mampanaiky anao mampebaka anao
satria zay etaeta lalina sy soafy ao anatinao zay a manetsika ny any ambony a isy ny présence an'andriamanitra anatrika anao io am'izay fotoana zay a tsy misy resaka certificat tsy misy resaka système tsy misy olona be dabe a tsy misy a fianakaviana ny costara sy cravaty a sy ny sisa rehetra sy tsy haiko tout ce que vous voulez a fa ianao sy ny tompony présent eo a validé ny batisa anao a batisa ny rano élément anankiray ao anatin'ny batisa maninona no nitsindriko io resaka hoe fibebahana io vakio ny baiboly a Matthieu 7:15 Luka 7:15 ahoana hoy Jaona mpanao batisa tamin'ny fariseo rehefa nisekoseko a satria reto le fariseo reto zany tamin'izany vampitony zany de malaza hoe ry zareo no mpampiditra ny olona ho isan'ny ankonan'Andriamanitra tahaka ny hoe mitana ny laklean'ny fiangonana laklean'ny vavahadin'ny lanitra ireo le haut gradé tao amin'ny sinagoga ireo le mpampianatra ireo zany le tahaka ny hoe mamiotra am'izao vanim-potoana iainantsika zao de tsy fantatry hoe inona ny considéré anazy fa bon ataovy entre parenthèse hoe apôstôly bisôpy ry Cohen ry tsy fantatro izy zareo mahay baiboly isan-karazany rehetrarehetra ry théologiana ry cardinal tsy haiko hoe zay anambarantsika azy ohatr'izay zany le fariseo de ahoana hoy Jaona mpanao batisa tamin'ny fariseo rehefa nitsonatsonona hoe izay koa mba ataovy batisa satria zany a mahita zany ny fariseo eto hoe io Jaona mpanao batisa misy vahoaka be dabe manaraka azy a misy ministera nampidinina avy any ambony ary ny fariseo de nahay tsara hoe misy verset any amin'ny Isaia mpaminany any amin'ny bokin'ny mpaminany hoe iny zany misy feo miantso mafy any anefitra amboary ny lalany Jehova ataovy mahitsy ny lalakaleany de matsilo saina ny fariseo eto araky ny afetsen'ny devoly amin'ny maharasy de vipère azy de nanatona ny Jaona batisa izy de hoe zay koa mba ataovy batisa fa eto de misy any Jaona mpanao batisa manana discernement ary eto de tiako mampita message amitsika mpanompon'Andriamanitra firy ny mpanompon'Andriamanitra mpitondra fiangonana mpitondra fivavahana mba manana an'izany discernement zany satria izay tonga eo anoloana hoe za mba ataovy batisa satria anambady afaka telo volana ka ny système religieuse ny système am-piangonana tsy maintsy hoe manana karatra mpandray a vita batisa zay vao miroso amin'ny fanambadiana de noho izay lamma izay a de miroso fa à côté le hoe izao manao batisa nareo ho amin'ny fibebahana hoy Jaona mpanao batisa ry taranaky ny mena rano Jaona mpanao batisa no miteny vous les races de vipères ataonareo ahoana hoy izy raha toy izanao famakiny mifandositra ny fahatezerana ho avy ka de mampitandrina tsika itsika rehetra zay nandalo an'le hoe nasitrike natete plongé immergé tany amin'ny nonony Jordan rebaptisé sy ny sisa rehetra tout ce que vous voulez vous les races de vipères ry taranaky ny mena rano zay le contexte eto satria mazava be ny teniny Jaona mpanao batisa eto mamoaza aloha vomendrika fibebahana satria zay le vomendrika fibebahana izay no mivalide ny batisan'ny rano averiko ihany hoe élément anankiray ao anatin'ny plénitude ny batisa Efesianina 4:5 fa tsy midika akory hoe vita batisan'ny rano olona anankiray de afaka mandizy fa vita ny batisa satria raha anao ny fanazavako de hoe Efesianina 4:5 hoe iray ny batisa qui veut dire batisan'ny rano Jaona mpanao batisa ho amin'ny fibebahana Jesosy Kristy manao batisa ana enao sika rehetra amin'ny fanahy masina sy ny hafa mety lasa saina be anao amin'izany zavatra zaraiko zany mety miasa ny ao anatin'ny lohanao hoe vita batisa ve za petraka ny fanontaniana hoe tena batisa marina ve natao ana mibebaka ve za tamin'le fanaovana batisa sa hoe mba ahafahako mikendry zavatra anankiray tanjona anankiray selon moi efa misy resaka ego zay je suis araky ny filako ny filana ry havana
maninona moa ny batisan'ny rano batisan'ny jaune hoe amin'ny fibebahana no hoe batisan'ny rano satria ny rano de midika hoe tenin'Andriamanitra manambara ny tenin'Andriamanitra ny rano ao amin'ny baiboly. Zay ny amin'ny batisan'ny rano mazava amitsika angam'izay hiditra amin'ny singa faharoa isika fa meno ilay batisa ihany de tsinona zany fa mibatisan'i Jesoa Kristy de ny batisan'ny fanahy masina. Verset anankiray tonga atao an-tsaiko 1 Corinthiens 10:2 ny zanak'Israely rehefa nivoaka ny tany Egypte de nampandalovina ny ranomasina mena. Zay ny ambaran'le 1 Corinthiens 10:2 raha tsy diso ianareo ozy izy ny baiboly de natao batisa ho amin'ny batisan'ny Mosesy tamin'ny taon'ny rahona sy ranomasina. Rahona sy ranomasina spécial le izy ary eto ny zanak'Israely nisy biby tao, nisy entana tao, nisy zavatra nentina avy any Egypte rehetra nandalo ny batisa io daholo ary tsy lena tsindriko tsara zay tsy lena. Maninona ny tsindriko zay? Ny tsindriko zay satria matetika de le batisan'ny rano tsindritsika foana hoe tsy maintsy lena manomboka ny atapindoha, tsy maintsy asitrika tanteraka satria izay tokoa moa ny dikan'le hoe immerger bain rituel de purification mikve fandrona immerger se laver tena hoe ny vatana manontolo mihitsy fa eto de ny vatan'ny vahoaka Hebreo tamin'izany niaraka tamin'ny Mosesy ny tehan'ny Mosesy ry Arona sy ny sisa rehetra ny fanaka rehetra ny biby ny akoho amam-borona sy tsy haiko zay rehetra niaraka tamin'ny vahoaka Hebreo tamin'izany de natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ranomasina. 1 Corinthiens 10:2 ary tao anatin'izay nisy zazakely maninona zay no tsindriko resaka manazava ny saitsika am'le hoe ny zazakely le mifandisondiso zany hoe zazakely tsy azo atao batisa ny olon-dehibe bon zay atsonareo anazy na batisa na tsodrano fa za manazava fotsiny mizara tenin'Andriamanitra fotsiny ary ny hoe resaka fibebahana araka ny teny Jona hoe zao manao batisa anareo amin'ny fibebahana. Attention fa ny zazakely raha pezenao ny otany zazakely mihoatra amin'ny olon-dehibe tsy adala akory Jesoa Kristy ny teny hoe raha tsy miverina tahaka an'izay sika ozy izy de tsy afaka hahita ny fanjakan'ny lanitra, tsy afaka hahita ny royaume céleste. Misy poids be zany zavatra resahako anao zany toe-pon'ny zaza ka mety hiteny ngaminareo hoe mivoaka miditra am'le zazakely sy olon-dehibe bon tsy andraisanareo anazy fa za de mametraka ka ny vérité biblika ary miezaka mietale fahamarinana farany tsotra tsy akasarotiko fa afaka mbola azavaina landalina plus compliqué noho izay le izy fa ajanoko am'izay fotsiny aloha. Hatreo ny batisan'ny rano njaranao mamitina azy hoe batisan'ny rano ho amin'ny fibebahana ho Jona mpanao batisa fa Jesoa Kristy kosa fanampy ny batisan'ny rano manao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Rehefa nentina ny apitany ranomasina mena ho any zanak'Israely inona ny zavatra antseo navoaka tao amin'ny tany Egypte izy lay nanandevo azy ny Egyptianina ny farao zany ny pharaon image ny bête image ny bibity mbola ho avy fotoana nazavatsika ny resaka antikristy ny 666 ny bibity de niditra ny vahoaka Israely teto tahaka ny hoe inauguré ny lavena zay le synonyme lazaitsika tary ambony be tary nampidirina tao amin'ny rituel de purification io natokana inaugurena notokanana natokana tamin'ny fifangarona tamin'ny vahoaka Egyptianina mpanandevo
image ny bête tao am'le toerana feno ota manome image n'le fibebahana izay zay le de mitorona zavaitsika miala tao am'le toerana feno fahotana de miditra tao am'le toerana ambara hoe fiatombohana le début le commencement zay le hoe inauguration atokana hiditra am'izay ankohonan'Andriamanitra izay ary izay mahatonga ny zanak'Israely natokana tany anefitra ary nanomboka teo de nomena azy ny fanekena ny Torah. Dity folo tao amin'ny tendrombohitra Horeb tamin'ny alalan'i Mosesy sy ny fanekena rehetra zay nampanekena ny zanak'Israely natsoina hoe boky ny lalàna ny Torah. Manomboka partiran'ny hoe vita izany ny mpino anankiray batisan'ny fibebahana de miditra après an'le fanokanana inauguration arak'le fanoharana noetiko teo zay vérité biblique 1 Corinthiens 10:2 de tafiditra ankonan'Andriamanitra ary manomboka eo ny fifanekena alliance fanekena voalohany fanekena vaovao fanekena mandrakizay manatsitsitsika resaka ihany am'izany testamenta taloha testamenta vaovao hoe manomboka eo ny fanekena inona moa le hoe fanekena manomboka eo zany ny mpino anankiray de hoe engagement za tsy miteny hoe vita batisa fa engagé batisa ny rano fotsiny ihany ny vita tam'le olona fibebahana zany hoe nibebaka tam'le rituel karazan'otana nandevo azy tao Egypte izy imazo ny vahoaka Hébreu tam'izany de miditra ty amin'ny fiainana miatomboka amin'ny resaka intimité amin'Andriamanitra miaina amin'ny alliance fifanekena ary zay ny antony resaka sabata ny resaka zavapadina ny resaka fatimbolana ny resaka fatatsika ny hoe fanokanana ny tempoly nisy zavatra petabe nampanekena ny zanak'Israely tam'izany ny fanokanana ny asan'ny mpisorona ny levita sy ny sisa rehetra ny resaka pafolo-karena toralalina be zany tsy valapatra am'izany tsika fa ny tematsika de hoe batisa rehefa tafiditra ao anatin'ny alliance zany ny olona anankiray rehefa tafiditra ao anatin'ny ankonan'Andriamanitra zany ny olona anankiray de tafiditra ao anatin'ny hoe mifanaiky amin'Andriamanitra amin'ny hoe Elohim mifanaiky amin'ny Jehovah izy zay le hoe fanekena mifanaiky Andriamanitra mameno sitrapony mametraka décret mametraka loi zay ny Torah zay lalàna Torah décret loi didy ny didy fataterahany lalàna ny didy de ny antsipriany amin'ny lalàna ohatra hoe io misy lalàn'ny fadimbolana de ao anatin'le lalàn'ny fadimbolana iny misy didy kely isan-karazany tsy maintsy akatoavina en détail antsoina hoe tsilo izy amin'ny hébreu zay le izy tahaka ny hoe lalàn'ny sabaty de misy didy tsiraray ao zay tsy maintsy akatoavina tsy tokony isy latsaka manazava zavatra araky ny soratra masina sy ny vérité tsy maintsy tokony eketsika zany zay le hoe engagement engagé ny mpino anankiray izy zany tafiditra ankonan'Andriamanitra engagé amin'ny fanompoana Jesosy Kristy engagé ao anatin'ny tontolo ara-panahy biblika ao anatin'ny alliance fanekena ary zay no natonga ny vahoaka Hébreu hoe nomena azy ny alliance fanekena ny amin'ny lalàn'ny sabata de lalàna ho azy mandrakizay zany ho azy sy ny tarana no fanafahana azy ireo tao amin'ny tany Egypte satria izy ireo ty andevo tao amin'ny tany Egypte ohatra zany meko anao zany de manomboka eo ny mpino de tsy maintsy manaiky an'izay alliance omeny Jesosy Kristy zay omeny ny any ambony Yahweh Elohim zay amin'ny alalan'ny mpanompony tany amin'ny ancienne alliance izy de ry Mosesy ry Ezra ry Joshua sy ny sisa rehetra mpanjaka mpaminany mpisorona famizovan'ny fotoana iainantsika zao izy fanamasina no mitsoka ny manome atsika nisy fotoana izy nandalo tahaka ny hoe intermédiaire ny apôstôly ry Timoty ry Titusy reo patriarka nanana ny laza ny tao amin'ny baiboly rehetra reny de élément nampiasain'Andriamanitra daholo nampita any hoe alliance tsy maintsy eketsika io
riavana miditra am'le resaka batisa amin'ny fanahy masina am'izay tsika raha ny teny atary aloha hoe batisa ny rano tsy hoe midika akory hoe batisa fa élément anankiray ao anatin'ny batisa satria betsaka ho ary zay tiako gomena mihitsy zay ao anatin'ny lohanao hoe vita amin'ny batisa ny rano anao de hoe vita batisa tsy atompoko batisa ny fibebahana treo fotsiny ihany zay élément anankiray ao anatin'ny batisa Efesianina 4:5 iray batisa izay no natao anao fa tsy hoe vita batisa ny rano akory ianao a surtout hoe forme le fandroitanao hoe zazakely olon-dehibe immergé plongé sy ny sisa rehetra inauguré mena certificat de hoe vita batisa tsia diso zany sy ao anatin'ny lohanao zany fa tsy hoe vita batisa ny rano anao de vita batisa fa araky ny nazavaiko tany ambony de hoe reo singa anankitelo hoe batisa ny fibebahana batisa ny fanahy masina sy ny hafa vita n'ireo singa anankitelo reo anao a zay ny atao hoe vita batisa Efesianina 4:5 iray ny batisa à côté ho azy ny resaka hoe batisa sitrika tetesiny bon ajantsika any batisa ny fanahy masina ilay avy aoriko Jesosy Kristy hoy Jaona mpanao batisa izy kosa manao anareo izy mahery noho izaho hoy Jaona mpanao batisa izy manao anareo batisa amin'ny fanahy masina sy ny hafa baptême du Saint-Esprit asan'ny apôstôly toko faraiky amby folo andininy fahenina amby folo matsiaro ny tenin'ny tompo matsiaro ny tenin'ny Jesosy aho hoy Petera sy ny apôstôly tamin'ny zava-fotoana zany rehefa niakatra tao amin'ny tempoly izy mirapela manao rappel eto Petera sy ny apôstôly amin'ny resaka batisa amin'ny fanahy masina ohatrany ahoana ny batisa amin'ny fanahy masina io de miverina ry am'le synonyme ihany tsika hoe plongé immergé aspergé rituel de purification engagement début fa tahaka ny hoe dimension miakatra toetsika ny resaka rano ny voan'ny hoe fibebahana fotsiny fa etsika de miditra amin'ny tontolon'ny esprit Saint-Esprit aka ohatra tsika nazavatsika an'izay ny fanahy masina rehefa miasa ohatrany ahoana ny fiasan'ny fanahy masina misy ny fanomezam-pahasoavana tonga amin'ny olona anankiray rehefa misy fanomezam-pahasoavana tonga amin'ny olona anankiray a cela veut dire hoe misy fanahy masina miasa ao am'le olona 1 Corinthiens 12 vakio mantolo fanomezam-pahasoavana ny resaka don a taleta tsy mila mifangaro reo a taleta zany ohatrany hoe fahaizana mitendry mozika ny fahaizana mikabary ny fahaizana miteny ohatran'ny riarona zany a i Mosesy fojabava be de ny fidiny Jehova fidiny Yahweh Elohim i Arona amin'ny fitenenana zay zao resaka don izay fa ny fanomezam-pahasoavana de miresaka faminanentsika miresaka discernement tsika miresaka vakeo any 1 Corinthiens 12 inona ihany koa ministère Efesianina 4:11 Efesianina toko faefatra andininy faha 5 ministère raha vao miresaka tsika batisan'ny fanahy masina de inona ary ny azo ambarao am'izany miodikodina eo am'le contexte foantsika hoe plongé immergé fa tsy rano tsy tenin'Andriamanitra fa ao amin'ny Saint-Esprit hitanao ty rano ty ny olona anankiray atao batisan'ny rano maka ianao comprimé effervescent de atsiboy ao anatin'io rano io de levona le comprimé de inona sisany hitanao rano mifangaro amin'ny le comprimé dépouillé potika amin'ny vovony a levona fa ao anaty rano ihany izy de tahaka an'izay mihitsy le izy hoe ny fahotanao ny bebahanao a natao tamin'ny batisan'ny rano a levona dikan'izay le hoe mibebaka zay mantsy de hoe tsy miverina amin'iny fahotana na nandevanao intsony ianao tsy miverina ary zay tena alan'i Jehova alany Yahweh Elohim zay zay natonga anazy ny akapelo hoe manimanina ny tongolo any Egypta mantsy ny vahoaka ny Israel ny Hébreu tamin'izany rehefa nanao rappel izy de ohatran'izay ny zavatra zavaiko anao baptême de Saint-Esprit io ny Saint-Esprit de misy ny olona anankiray a immergé plongé ao anatin'ny Saint-Esprit vaky ny sainao nga mamandinika an'izany
eto dia manao rapelina ndray tsy maninona mihitsy mamerina an'ity ary veriko foana hoe betsaka ho any mieritreritra hoe vita batisan'ny rano izy fibebahana de hoe vita batisa izy faly be izy fa nandray certificat misaotisaoty izy ary zay koa nitsindrin'ny paster zay tsoko nizaniza ao anareo mpanompon'andriamanitra maheno am'izao fandaharana izao de tena tsindriko ary disoko isora ao anatin'ny fampianaranareo isora ao anatin'ny teolojianareo hoe vita batisan'ny rano ny olo anankiray de vita batisa fa tsy maintsy mandalo am'ireo pasazy anankitelo Efesiana 4:5 batisan'ny rano fibebahana batisan'ny fanahy masina sy ny hafa zay ny batisa hoe iray ny batisa batisa ny fanahy masina inona nazavaiko teo immerger plonger ato anatin'ity rano ity ao anaty fanahy masina io misy fanahy masina ngeza be fanahy masina zany ohatra ny rivotra partout souffle tahaka an'ilay endrika hoe roaka tany amin'ny famoronana fofinainy tsy hoe za mitsoka anao de hoe fanahy masina fa eto koa nazavana aminao hoe ohatry ny ahoana ny fanahy masina ainy ary io ny mianime atsika ny olona anankiray zany rehefa avy mibebaka de miditra amin'ny dimension anankiray io hoe fanahy masina eo izy Jesosy Kristy manao batisanareo amin'ny fanahy masina pourquoi Jesosy Kristy misy dikany ery havana le tenin'ny Jaona mpanao batisa famina ny Isaia hoe amboariny ny lalan'i Jehova itsokely hoe Isaia mpaminanitra na aminany de hoe amboariny ny lalan'i Jehova batisan'ny fibebahana ataovy mahitsy ny lalakaleany satria Jesosy Kristy mila fondement mila fototra mahitsy izy zay fototra zay de hoe tena ny olona anankiray mibebaka zay le batisan'ny rano stabilité zay no andrasan'i Jesosy Kristy olona anankiray nanenina tamin'ny zavatra nataony tsy amerina intsony zay le fibebahana manonitra raha terepana tahaka an'zaka io izy am'izay fotoan'zay de hoe ao an-tranonao i Jesosy Kristy ato anatiko a tonga Jesosy Kristy a ao an-tranonao a no miantrano anio manomboka eo zany Jesosy Kristy de miproclamer amin'ny olona anankiray rehefa tena hoe niditra repentance lalina tany anatin'ny fony izy batisan'ny fibebahana accompli attesté tamin'ny acte hoe tamin'ny alalan'ny rano tenin'Andriamanitra symboliquement asitrika tsaratsara kokoa raha misy ny occasion de manomboka makatoerana ao am-pon'ny olona am'izay Andriamanitra zay le resaka fanahy masina ny baptême de Saint-Esprit ry havana ny batisan'ny fanahy masina de mazava be ny asan'ny apôstôly toko faharoa rehefa nivory tao amin'ny efitra ambony a ny mpianatra tamin'izany vanim-potoana zany ny apôstôly a tsy haiko firy latsy tadidiko a de niofitrofotra ny trano nidina ny fanahy masina tahaka ny lela mitarenafo tahaka ny lela mitarenafo eo tsika de efa mampiditra resaka batisan'ny hafa ihany koa symboliquement fa mbola ho azavaiko eo a rehefa avy eo le resaka batisan'ny hafa izao aloha tsika de mijanona amin'ny resaka batisan'ny fanahy masina teo a de nitanisa ministère teo a de nitanisa fanomezam-pahasoavana teo a de nitanisa hoe don satria zany rehetrarehetra zany miatesté ny présence ny Saint-Esprit zany rehetrarehetra zany manambara fa misy fanahy masina tonga amin'ny toerana anankiray misy fanahy masina m'impacté mitouché zany tsy le ohatrany hoe misy fivoriam-bavaka le atrehantsika de hoe tosy de pasteur manao an'izao an'le olona tosy na mitsotsoka reçoit le Saint-Esprit fo miteny kely iny a parenthèse kely iny fa vakio ny asan'ny apôstôly toko faharoa de rehefa niseho tamin'ny herin'Andriamanitra rehefa niseho tamin'ny heriny tamin'ny vaikany tamin'ny alalan'ny lela mitarenafo ny Esprit Saint ny fanahy masina ny animeny mpianatra tao am'izany vanim-potoana izany de inona ny zavatra niseho tout de suite en instant même de nisy ny fanomezam-pahasoavana niseho satria izay ny objectif an'Andriamanitra ny ampitany filazantsara tamin'ny karaza pirenena izay nanatrika tao any foko pirenena isan-karazany tao amin'ny efitra ambony izay niara-ny vory tamin'ny apôstôly tamin'izany de niteny tamin'ny fiteny samihafa zay le fanomezam-pahasoavana parler en langue tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra fa tsy afangaro io a miteny amin'ny teny tsy fantatra de miresaka amin'ny anjely
fa miteny amin'ny fiteny samihafa asany apôstôly toko faharoa de mitraduira ny filazantsara ny apôstôly teto ohatra hoe petera mitraduira filazantsara messagen'i jesosy amin'ny vahoaka anglais anankiray manatrika eo ijaona mitraduira ny messagen'andriamanitra amin'ny teny latina misy olona latino ohatra manatrika eo amin'ny teny italiana misy gasy misy olona isan-karazany manatrika eo de samy nomen'andriamanitra fanomezam-pahasoavana pare am'izay langue izay ny isam-batan'olona tsirairay avy ny traduira ny message tamin'izany vanim-potoana zany tao amin'ny efitra ambony zay le asan'ny apôstôly toko faharoa etiko isariana ny sainao hoe ohatrany ahoany zany resaka batisa amin'ny fanamasina izany averiko indray oa batisa ny rano de hoe i misy mpino anankiray le comprimé nazavaiko anao teo natsoboka ao anatin'ny rano de paray batisa amin'ny fanamasina ngeza be de ny mpianatra tao amin'ny efitra ambony enveloppé par le Saint-Esprit de mandray lela mitarena afy midina ny fanamasina tahaka ny hoe enveloppe namono azy ireo tamin'izany tahaka n'le ohatra rano nomeko teo de immergé tao anatin'ny fanamasina tao anatin'ny Esprit Saint plongé miantoka manao akisitrika tahaka ny any anatiny any ohatrany tsy anatina kibon'ny azan-drano 3 andro sy 3 alina zany Jesosy Kristy tany amin'ny fiainatsika batisa daholo zany raha lasaina vavy resaka lesona lalina be zany fa ajanoko am'le hoe immergé par le Saint-Esprit enveloppé par le Saint-Esprit ka privilège be zany hoe baptême de Saint-Esprit zany enveloppé par le Saint-Esprit provenir acte de l'Esprit Saint miasa ny fanahy masina avy eo mitouché ny vatan'le olona mianimé an'le olona satria animé par le Saint-Esprit le olona de tonga manomboka eo am'izay mana tanteraka satria allié amin'ny tsy to le olona mana tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra le olona mana tanteraka vision mana tanteraka faminaniana mitraduire message mandika teny mandika nofy rehefa mety ho karazana fanomezam-pahasoavana rehefa mety ho don ministera mampianatra apôstôly faminaniny mpaminany manasitrana docteur sy ny sisa rehetra amampanaelo moa de be da be ny olona no tsy nandalo an'le baptême de Saint-Esprit bon possible ihany zay fa paradoxalement tiako tenenina am'izay fi attention fa le esprit nanao baptême manazy de tsy le Esprit Saint acte 2 asan'ny apôstôly toko faharoa lela mitarinafo zay mamokatra an'le fanomezam-pahasoavana 1 Corinthiens 12 zay le hoe izao toetra ny fanahy fantatra mivoany ny azo Efesianina 4:11 mamokatra an'le ministeran'Andriamanitra sy ny don isan-karazany izay selon la vision araky ny fandrininy any ambony te hanatanteraka ny sitrapony amin'ny vahoakany mira zotra am'izay le izy am'izay fotoan'izay tsy baptême de Saint-Esprit natao an'le olona oui baptême de l'esprit mal ny esprit mal no nipatizy anazy ary zany nge mahatonga nyreto fanahy isan-karazany any Afrique du Sud mandripaka misy olona anankiray atsangan'ny esprit mal sous prétexte hoe pasteur sous prétexte hoe apôtre sous prétexte hoe bishop sous prétexte hoe Cohen sous prétexte hoe docteur mpanasitrana mpaminany sy ny sisa rehetra ary tsika mahafantatra an'izany izao toetra ny fanahy fataro mivoany ny azo zany mbola ao anatiny le fanomezam-pahasoavana daholo zany ka ny olona anankiray koa nefa tsy afaka midiscerner tsy afaka miattester tsy afaka mireconnaître hoe ity olona ity de selon le Saint-Esprit fa ity olona anankiray ity de ny fanahy ratsy no manao batisa azy azoazotsika angamba le hoe batisa amin'ny fanahy masina zava-dehibe ry avany io batisa amin'ny fanahy masina io satria rehefa vita amin'ny batisa amin'ny fanahy masina ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny mpianatra
tao amin'ny efitra ambony dia nanao ny mission nanao ny asan'Andriamanitra amin'izay izy selon la volonté de Dieu ny apôstôly ary tonga saisa samy hafa be ny toeran'ny mpianatra talohan'ny batisa ny fanamasina fa kio ny asan'ny apôstôly sy après ny batisa ny fanamasina samy hafa be ny toeran'ny Paoly apôstôly fony izy tao anaty alliance Torah tamin'ny mahafariseo azy sy ny baptême de Saint-Esprit ny fifaninany tamin'i Jesosy Kristy batisan'ny afo nitambatra tany Damascos ary nanovana azy ka nahatonga anazy mbola reconfirmé tamin'ny Ananias nahatonga anazy nandray ny fanomezana dia ny fanamasina dia lasa saisay izy ary tena zay le hoe te metoro ny bebaka tamin'ny fanenjehan'ny kristiana izy ary tonga nanolotra ny ainy mihitsy izy martyra ary raha ny asan'ny Paoly apôstôly fotsiny ihany atao amin'ny epistily sy ny filazantsara dia mavesatra misy valeur zay ny tiako tenenina amin'izay ka zava-dehibe hoy ao batisa amin'ny fanamasina satria tsika rehetra dia samy mahay hoe saitary ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra tsy maintsy mandalo amin'io batisa ny fanamasina io ny olona anankiray izay vao afaka miaccomplir asan'Andriamanitra miaccomplir mission zay vao afaka mandeha satria io fanamasina io égale hery io fanamasina io midika hoe onction ositra io fanamasina io rehefa mi-envelopper ny olona anankiray dia misy impact zava-panano ho resahako aminao misy impact amin'ny corps-ny olona anankiray misy impact amin'ny ofon'ny olona anankiray pourquoi hoe misy impact satria animé re-animé pourquoi hoe re-animé satria tsika maty tao amin'ny ota dia n'enveloppena tamin'ny fanamasina rehefa avy mibebaka misy fanamasina mi-régénérer atsika mi-re-animé atsika tanao re ny olona dans le coma dia kopakopahana olona sepitra kopakopahana re-animena réanimation izy avy nefa niditra réanimation velomina indray ny ain'ny olona anankiray zay le batisa amin'ny fanamasina verenako tsindrina tsy hoe vita amin'ny batisan'ny rano akory ianao amin'io mbola resaka système sy endrika ivelany fa tsy validé akory le ambaran'ny Jaona mpanao batisa hoe ho amin'ny fibebahana dia hoe vita batisan'ny fahafenony tsy atopoko zavatra roa zay ny tanysaitsika batisan'ny rano batisan'ny fanamasina efa nazavaiko anao teo hoe inona ny batisan'ny fanamasina zao tsika dia resaka indray ny batisan'ny afo melohan'izay dia eno hira anankiray tsika Ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Descends de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures, réponds. Plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, viens sanctifier
les abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Sotrany groupe exotsika ny amin'izay hira izay hoe du son de ton agneau ny rano Jesosy Kristy a fantatsika tsara ny lanja ny rano Jesosy Kristy a sotra azy ihany koa tsika misaotra ny avy indrindra Yahweh Elohim nanolotra ny zanany satria tamin'ny alalany a de valete ny famonjena ary rofotra ny lamba atao amin'ny tempoly a ho hitanareo ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina hoy ny baiboly a eo ambonin'ny zanak'olona sans dimension zany tiako anairana ny sainao a vavakintsika dia afaka bon batisan'ny afo zay no tematsika tapany farany a fafenon'ny batisa Efesianina 4:5 fitiniko vetivety le hoe batisan'ny Jaona izao Jaona mpanao batisa manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana batisan'ny rano égale fibebahana ninina endriny hoe asperger bain plonger, immerger, inaugurer, début, étymologiquement synonyme zany araky ny voalazan'ny Torah ihany koa hoe mikve rituel de purification de izay a mafehy azy hoe fibebahana latsitiko teo ihany koa hoe inona no masakana tsy atao batisa hoy ilay tandapa tamin'ny Filipo hoy misy rano dikan'izay de hoe rehefa misy tompoko rano a de aza misalasala manaova batisa teo a nanao fonoteny kely ihany koa hoe ianao ihany de afaka manao batisa ny tenanao rehefa tena hoe nibebaka tany anatinao tany ianao a de atsoy a Jesosy Kristy fanaizanaiza iangonana ny rona telo a izay hoe rona telo zay a de ianao sy ny fanamasina miangona eo ianao a de ny fanamasina manatrika anao a misy travail ataonao am'zany a de rehefa tsapanao ny fanatrehan'ny fanamasina misy fahatsapahana io resaka expérience de afaka miroso am'zany batisa zany rehefa tena nibebaka tany anatinao tany zany kory tsy mandravany système ihany koa hoe io misy mpanompon'Andriamanitra manao batisa anao satria contexte Jaona mpanao batisa de misy mpanompon'Andriamanitra tena mena ministera manokana mihitsy Jaona mpanao batisa rano égale la tenin'Andriamanitra injany misy feony miantso any anefitra manao hoe amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalakaleany rano tenin'Andriamanitra mampibebaka olona anankiray a de tonga amin'ny atao hoe batisan'ny rano le olona satria bebaka veut dire de mitoro a Zakaios nanonitra zay azoko tamin'ny fanambakana ozy izy de onerako 10 zato folo tsy fantatro tout ce que vous voulez zay ny batisan'ny rano batisa amin'ny fanamasina de tahaka an'izay ihany hoe plonger immerger s'engager inauguration a le début ao amin'ny tontolo ara-panahy indray zay le hoe début commencement s'engager engagement mitrankonana ao amin'ny tontolony ara-panahy fanamasina zay no natonga nanontanisan'le Efesianina 4:11 sainy no zavatra any ambony ministère 5 ministère ny 1 Corinthiens 12 a nresaka fanomezam-pahasoavana sy ny don isan-karazany a resaka talenta ao anatin'ny tontolony fanamasina avokoa izany batisan'ny fanamasina veut dire io misy mpino anankiray
il commence avec l'œuvre du Saint-Esprit. Il commence dans une enveloppe. Ici, on dit Esprit Saint. Zany hoe miditra ankonana ao anatin'ny fonosana atao hoe fanamasina ny mpino anankiray. Fonosiny le fanamasina izy, asan'ny apôstôly toko faharoa. Nisy lela mitarenafo tonga tamin'ny mpianatra, dia nanomboka teo ny mpianatra nandray onction, ça touche le chair, mitouché, misy impact amin'ny nofo mihitsy zany resaka asan'ny fanamasina zany, ary zany no mahatonga ny mpino anankiray lasa manana doué, lasa toy ny hoe marani-tsaina izy nefa izy tsy nianatra noty, mitendry ao am-piangonana, resaka don zany resako anao zany, resaka taleta. Tena misy zany rahalahy zany tsy nianatra à gauche à droite izy fa raisiny fotsiny clavier io tonga de fiderana, tena hoe misy ositra, tena hoe mampitomany olona, tena hoe misy asan'ny fanamasina tonga amin'ny fiangonana anankiray rehefa le rahalahy no mitendry, nefa izy tsy nianatra tany amin'ny CNEM, tsy nianatra tany amin'ny conservatoire, tsy nianatra noty, tsy nianatra solfège. Zany le resaka batisa amin'ny fanamasina, zany le resaka don resako aminao ao amin'ny tontolo ny fanamasina. Io fanamasina io mi-envelopper olona anankiray, io no mi-immerger olona anankiray, se plonger ao anatin'ny tontolo ny ara-panahy, sainy no zavatra any ambony io Paoly apôstôly. Zany le batisa amin'ny fanamasina. Averiko farany hoe io misy fanamasina enveloppe, de ao anatin'io le olona, de ny fanamasina no manositra an'le olona. Ositra, ça veut dire misy impact amin'ny corps-ny olona anankiray, tonga misy hery izy, tonga matanjaka izy, tonga misy fiavahana selon ny vatany, ny fahaizany, satria ny amin'atsika ihany koa ny fisainantsika de ça fait partie ny corps-tsika. Ary zany no mahatonga ny Josefa ireny na inandika nofy lasa hoe mpitantana tena hoe spécial, hoe marani-tsaina, ary natokany Farao mihitsy ho mpanapaka atao amin'ny lapa, satria nandray an'le ositra, nandray an'le fanomezam-pahasoavana, mandika nofy. 1 Corinthiens 12. Zany le resaka batisa amin'ny fanamasina zany. Ka fen'izay zavatra roa ny teneniko zay verenako tsindrina foana ary tsy reraka manindry an'ity, tsy hoe vita amin'ny batisa ny rano, surtout hoe resaka système hoe plonger, immerger, asperger, bain, se laver, s'engager, mena certificat sy ny sisa, de hoe vita batisa. Ary la plupart ny olona tsy vitan'le hoe contexte John, Marc, Matthieu, Luc 3:16 hoe mamoaza vo mendriky ny fibebahana, tsy mibebaka akory ho amin'ny fibebahana, zao manao batisa anareo amin'ny fibebahana, hoy John mpanao batisa, mamoaza vo mendriky ny fibebahana, hoy John mpanao batisa. Matthieu 3:8, Luc 3:8. De kamaroan'ny olona ne tsy nandalo tamin'izany akory fa de mena certificat, mpitondra fiangonana koa mi-attester hoe bon vita batisa ianao, diso ho zany. Ary na vita an'ireo zavatra anakoroa reo ary ianao mbola tsy plénitude any batisa araky ny Efesianina 4:5 hoe ireny batisa. Hitatsika zany batisan'ny rano, batisan'ny fanahy masina, hiditra ny batisan'ny afo isika. Alohan'ny hidirantsika amin'ny batisan'ny afo de misy zavatra anankitelo reto mba zaraiko amintsika. Connaissance kely biblika, tsy haiko na fantatrao, mety efa fantatrao hoe impiry nandalo batisa ity tany ity, impiry andalo batisa ity tany ity. Intelo. Ary ny chiffre 3 fantatsika, tsy manam-potoana idetahena an'izany afa. Anontany io mpanompon'Andriamanitra na rehefa misy ny fotoana de décoder an'izany tsika. Bon. M'intéressé antsika de ny resaka salut batisa, satria zay mino sy atao batisa no vonjena, fa zay tsy mety mino no ho elohina. Impiry natao batisa ity tany ity, intelo natao batisa ity tany ity. Voalohany, batisa ny rano tandindony. Genesis 4:1, Genesis 4:5. Noa samby fiara. Safodrano 40 jours 40 nuits. Nantendrombohitra avy indrindra. Tsy hita. Immerger, plonger. Ary nanomboka teo de nisy début, synonyme maleny lazaiko tary ambony daholo zany rappeleko aminao zany. Fiainana vaovao ndray Noa valy miaraka tamin'ny biby lahy sy fahaviavy après ny batisa. Zay ny batisa ny rano zay. Ny batisa ny fanamasina de izy faharoa
jesosy kristy andriamanitra de fanahy jaona 4:24 batisa ny fanahy masina natao tamin'ity tany ty a de jesosy kristy nandalo lanitra no seza fiandrianako ny tany no fitoeratongotro iza nanitsaka nyity tany ty jesosy kristy ka eto a de manao rapelina kely am'leo namatsika araky ny fotomponony avy a hoe efa nisy vidéo nataoko momba zay hoe izy jesosy kristy marina ve no andriamanitra fa nazavaiko tao hoe jesosy kristy any no Yahweh Elohim tsy manam-potoana nazavana an'izay tsika fa voapitako taminao zay ny message ary namafisiko hoe batisan'ny fanahy masina tamin'ity tany ty a d'après amin'ny batisan'ny rano Genesis 3:5 Genesis 3:4 de ny présence any jesosy kristy a teto amin'ity tany ty amen mpaminany maro izy jesosy kristy tamin'izany vanim-potoana zany naniry zay zao hitanareo zao a fa tsy nanana le privilège sambatra tokoa ry manany apôstôly sy ny vahoaka jiosy a tamin'izany vanim-potoana zany a malgré pour les pharisiens sy ny tasy mpamadika bon tao anatin'ny plan'andriamanitra daholo moa ireny fahatelo batisan'ny afo ty le ho azavaitsika zao efa nisy izy io a tany amin'ny Genesis a Genesis 19 Lota Sodoma sy Gomorra efa nisy batisan'ny afo tamin'izany afo mandevina le vonin'andriamanitra ny fahalotony Sodoma sy Gomorra ny ponina tao zay le loto batisan'ny afo miresaka batisan'ny afo tsika io misy afo ohatran'le rano teo batisan'ny rano sy plongé immergé de zay ny batisan'ny afo zay image zay tany amin'ny tantaran'ny lota Genesis 3:7 nefa nisy ny batisan'ny afo ary io batisan'ny afo io ihany mbola andevonan'andriamanitra ty tany ty apokalypsy mbola io diovina ndray ty tany ty ary antsika miresaka hoe fitomanina fikotroanify fanidina ho mandrakizay any satana ao amin'ny fitomanina afisolofara ty batisan'ny afo ty ry havana de misy vaika amy be mihitsy mahery be mihitsy izy ty satria ao anatin'io tena hoe le vonina tanteraka ny péché originel image le tany amin'ny Genesis 3:7 fa ny batisan'ny afo zay ambarany amin'ny apokalypsia de tahaka ny hoe suppression mihitsy tsy hisy tsony atokana am'izay tena avahana tsy hisy tsony cohabitation ary tena hoe misy toerana andina any satana fitomanina sy fikitroanify afo solofara apokalypsy ho iaho efa degré ambony be zay efa dimension au delà dimension céleste célestiale zay resahako zay fa ny batisan'ny afo amin'ny pino a aka ohatra ihany sika de vakinao a ny Daniel toko fahatelo le asan'ny apôstôly toko faharoa ihany koa de mazava hoe nisy lela mitarena afo a symboliquement efa nisy afo ary mitoy ny tantara de nandalo épreuve be mihitsy ny mpianatra ny fanenjehana ny opa ny fitsapana isan-karazany zay le afo zay mavaivay zany tsy resaka hoe maladie zany tsy resaka hoe fakapana kely madinidinika hoe i misy vehivavy mandalo de sexy de mietsika ny sentiment tsy batisan'ny afo zany tsy resaka dimension i fiainatsika andavanandro hoe i misy covid mandalo tsy zany batisan'ny afo fa misy impact amin'ny resaka vy amin'ny hoe fahavelomana sy fahafatesana ary zay na tonga nanteny naka ohatra tsy ohatra hoe tsy fahamarinana no resaka taminao fa tena zavatra nisy hoe Genesis 19 tantarany lota nesorona ahoana hoy Yahweh Elohim tamin'ny Abraham hoy ny Andriamanitra tsy to fa nandeha ny conversation de hoe raha misy 10 marina ve de ho aringanao miaraka ao ny marina
tsisy ao ozy Jehova raha misy de miena ihany nisa hatrany amin'ny isan'izy valy-miana hatrany amin'ny isan'ny lota mianakavy zay le batisan'ny afo zay fa tena hoe suppression hitanareo rehefa atoloro ny tenanareo izy Paoly atao fanatitra velona ny olona mandray an'izany verset zany de ohatrany hoe manolo tena fotsiny izy conversion ohatrany hoe hitanareo ohatrany hoe io misy fiangonana adventiste azafady fa manona anaram-piangonana misy fiangonana FJKM bon tout ce que vous voulez catholique de manolo tena izy miditra am'le fiangonana convertise miditra pentecôtiste convertise am' zavatra resahako eto de hoe aiza anao mivavaka bon misy message ohatr' zany eo fa azavaina tsara le mpino hoe tsy zany no objectif fa manaitra anao fotsiny ahako janony ianao any amin'ny toerana misy anao any de fataro ny marina fa ny marina manafaka anao tsy ho andevo zay le izy zay iza ny marina Jesosy Kristy ny marina ny tenin'Andriamanitra ny marina de tsy resaka conversion ho ale izy tsy resaka hoe za resy lahatra hoe miditra membre TGV na miditra membre ty mana miditra membre en fédération football miditra membre supporter Barea tsy zany le izy fa mibatisan'ny afo tena lazaiko anao teo atoloro ny tenanareo atao fanatitra velona sacrifice vivant hitanareo reny hena tony reny zany nge le imazin'le sorony fanjaka mpisorona tena misorona mihitsy ianao ary mpisorona zany fantatsika hoe olona ohatrany ahoana zany hoe manana anjara amin'ny asa fisoronana zany olona voafantina ary na fisoronana ary fantatsika hoe impire Satona resaka Torah ny amin'ny mpisorona be tsy valam-paratsika zay tiako tenenina de hoe batisan'ny afo na de marina ary ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe Jesosy Kristy manao anareo batisa fanamasina sy ny afo mifampitolo izy fanamasina sy ny afo tahaka ny zavatra nyraisin'ny apôstôly tao amin'ny efitra ambony asan'ny apôstôly toko faharoa de aveo ry zareo andalo épreuve tena hoe mafy be senjana be zay le batisan'ny afo tahaka ny nandalovan'ny Daniel bokin'ny Daniel izy telo miralaha Sadraka Mesaka Abednego à la présence en Jésus Christ tao anaty la forme rehatra ao anatin'ny épreuve mivaivay fatatsika tsara ny mpanjaka tamin'izany Nebokadnezara imagine biby avec sa férocité miaraka amin'ny fahatezerana ny amin'ny ampanompo sampy izay imagine ny grande tribulation ihany koa hoe tsy maintsy asiana marika tsy fantatra hoe iza ny avita anda amin'ny andrina sy ny tanana zay ny nambaran'ny bokin'ny Daniel toko fahatelo batisan'ny afo sy vita batisan'ny afo no tafavoaka amin'izany lasa be ny tsainao amin'izany zavatra resahako zany ezahako azavaina tsotsotra ho ala izy fa tsy ho ataoko sarotra fa ho ezahako am'izay azahoanao azy batisan'ny afo veriko ihany resaka purification tsy mijanona fotsiny hoe système le izy fa tena hoe atoloro ny tenareo atao fanatitra velona sacrifice vivante io misy hena de atono rehefa atono ny hena atao barbecue de miala ny menaka rehefa miala ny menaka de endasina am'izay mahatsara azy mihitsy ny hena iny mba ahafahana misitraka azy ahafahana mihinana azy ahafahana makafy azy ahafahany fofona mientiento sy anitra tsara zay le hoe titika azo manitra misy fandraisany daholo zany ary zay le fisoroana nandrasan'Andriamanitra amitsika pilo anankiray s'immerger se plonger amin'ny batisan'ny afo miandry an'izany Andriamanitra misy purification tsy maintsy andalovan'ny pino mamono an'ilay péché originel péché adamique
na tonga atsika ho rasy adamika, race de vipère, taranaky ny menarana rehefa azo-panahy contaminé eva tany amin'ny famoronana Genesisa rehefa azo-panahy tamin'ny alalan'ny satana, image serpent, vipère, manomboka teotsika de hoe race de vipère. Ny olombelona rehetra de race de vipère, fa tsy maintsy mandalo am'le batisan'ny fibebahana izy, amboarina ao amin'ny batisan'ny fanamasina izy ary purifiena, diovina ao amin'ny batisan'ny afo izy. Épreuve mamaivay ho arao ny tantaran'ny apôstôly, ohatry ny ahoana ny épreuve niainany zany apôstôly zany, batisan'ny afo, ohatry ny ahoana ny épreuve niainany Jesosy Kristy, batisan'ny afo. Manina batisa anaovana ozy izy. Misy teny Jesosy Kristy zay tonga ato an-tsaiko hoe manipiafo indro aho izy izy manipiafo ety ambonin'ny tany, manakory fatratra ozy ny faniriko ny rehetany zany. Tsy haiko na azonao sara an-tsainy zany, imagineo zany misy batisan'ny afo ao anatin'izany, maniry fatratra izy. Tany veut dire sasenao inona namoronana atsika fofotany, ary mandinika anao ty globe terrestre ity fitopolo isan-jatony ity de rano likida, ary ny tenatsika ihany koa fitopolo isan-jatotsika de likida. Zay tsika vo noany mena tamin'ny roaka esprit saint, malgré contaminé tsika tamin'ny alalan'ny eva, tonga race de vipère tonga mpanota, de tsy maintsy mandalo an'ity atoloran'ny tenanareo volonté atsika, tsy maintsy miditra amin'ny volonté io tsika. Recommandation avy any ambony izy io fa tsy teniko, atoloran'ny tenanareo izy Paoly atao fanatitra velona, fanimpom-panahy mety ataonareo zany mety ataoko mety izy tokony ataotsika batisan'ny afo ravana. Ka io épreuve io mahavaivay be io, ary c'est possible hoe misy symbolique mihitsy hoe Daniel toko fahatelo ao anaty laforme, tsy tena hoe ao anaty afo anao. Symbolique moa ihany koa asan'ny apôstôly toko faharoa lela mitarena afo, fa izy io tena hoe épreuve fatale, mamono lay ota rasy adamika. Zay tsika vo afaka miteny hoe vita batisa ny olona anankiray, vitandreo zavatra anankitelo reo mipino, vitandreo singa élément anankitelo, batisan'ny rano fibebahana, batisan'ny fanamasina sy ny hafa, zay vo miteny hoe vita batisa ny olona anankiray, fa tsy hoe vita batisan'ny rano tany anaty piscine na nitondrahana tao anaty fiangonana anankiray na tete, de hoe vita batisa de omena certificat de manao fety, manao lanonana araka ny système mantsiraray avy. Vereno dinihana, vereno vakina ny vidéo, vereno saintsaina, surtout par rapport amin'ny zavatra nozaraiko teo hoe Noa image ny batisan-drano, Genesis toko fahadimy, Genesis toko fahenina, fanamasina présence an Jesosy Kristy, batisan'ny afo apokalypsy zay ho avy zay efa mendoa am'izao vanim-potoana iainantsika zao ary lotany anakavy Genesis toko faha sivy amby folo. Ary Jehova nandatsaka afo avy any ambony tamin'ny Sodoma sy Gomora, solofara sy afo. Ry havana, maninona moa no nisafidiko manokana ty batisa ity, nisafidiko satria betsaka no diso lalana, betsaka ny diso amin'ny fiheverany, betsaka no voafitaka, betsaka no mamita tena ihany koa. Ary zay no nahatonga anahy nisafidy an'ity fampianarana ity. Ny sanak'Andriamanitra ozy ny Baiboly Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahasivy ny tsy manota, tsy mahay manota satria ny vo, les grains
ampahany amin'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Misy fo avy any amin'Andriamanitra mitoetra ao aminy. Tsy mahalala ota izy, tsy mahay manota izy. Zany ny zanak'Andriamanitra. De apetrao amin'ny fanontaniana manomboka aty amiko hoe efa zanak'Andriamanitra avy ianao. Par rapport amin'ny zavatra anjareko teo hoe efa vita batisa avy ianao. Efa vitan'ireo anankitelo, élément anankitelo batisa amin'ny tany-tsaiko ireo ve sika? Efesianina 4:5 iray ny batisa. Apetrao amin'ny fanontaniana. Tena mbola tsy vita. De miverena, miréconcilier amin'Andriamanitra, manana soif, manana etaeta amin'ny Jesosy Kristy a. Za manokana témoignage-ko aminao a. De mahafinaritra be a raha ny passage nisiko a ao amin'ny tontolon'ny baptême de Saint-Esprit. Mbola tsy tafavoaka an'izany a fa ny aina sy efa nisitraka an'izany a. Fantatro hoe manahoana le izy. Tsy teny betsaka an'Andriamanitra ny voninahitra. Tsy manana zavatra ambara betsaka aminao amin'izany a fa tazomiko anà le izy a. Ary ny ankonako a mahafantatra. Niara mivavaka tamiko tamin'izany a mahafantatra. Misy namana vitsivitsy a mahafantatra ihany koa voninahitra ao an'Andriamanitra. Jaona toko 7 ao maranako azy 9:9. Izay nateraky ny nofo a de nofo a. Izay nateraky ny fanahy de fanahy. Mazava be zany. Rehefa vita an'ireo batisa Efesianina 4:5 io isika, izay misy an'le singa anankitelo, rano a, fanahy masina sy ny afo, iray ny batisa. Rehefa vita batisa isika, izay tsika vao monsieur permettre, izay tsika vao afaka miroso makany amin'ny hoe fahaterahm-baovao. Ary zay ny mahasarotra ny fanarahan-dian'i Jesosy Kristy. Ny Baiboly de miteny hoe tsy maintsy ateraka indray isika. Raha tsy ateraka indray ny olona, tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hitanao hoe autant prison mihitsy mahita. Ohatran'ny Jaona mpanao, ohatran'ny Jaona, apôstôly Jaona hoe tena menazy ny bokin'ny Apokalipsy. Hitany daholo ny tao an-danitra tao a. Autant prison a. De ny partageny amintsika. Ny amin'ny zavatra ho avy. Ny fiderana ao an-danitra ao a ny loholona 420 a sy ny zava-mananaina 4 masina Jehovah tompony maro. Ohatry ny ahoana ny endriky Jesosy Kristy eo amin'ny voninahiny, ny volony fotsy mangatsakatsaka, masony tahaka amin'ny masoandro, fitafiny manjelanjelatra sy ny sisa rehetra voninahitra. Izay ananany ao an-danitra ao amin'ny fisoronana mampisorona be azy. Ry havana, lasa be ngamba ny sainao hoe raha izay ny batisa de nametra-panontaniana ianao hoe vita batisa ary ve za? Oro anefa mazava be ny soratra masina, Jaona toko 7:9, izay teraky ny nofo de nofo, izay teraky ny fanahy de fanahy. Ny Baiboly anefa de manipika hoe tsy maintsy ateraka indray sika, fa raha tsy ateraka indray tsika tsy mahazo miditra, tsy afaka mandova, tsy afaka mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Io batisa io ihany ny lalatokana ahafahantsika miampita any amin'ny fahateraham-baovao. Rehefa vita ny batisa Efesianina 4:5 ireo zavatra telo ny tany-tsaiko ireo mipino, de miampita izy ao amin'ny tontolon'ny fahateraham-baovao. Manomboka eo izy a transformer, manomboka eo izy a régénérer, manomboka eo izy a corps amin'ny esprit vaovao indray. Zay le hoe izay ateraky ny nofo de nofo, izay ateraky ny fanahy de fanahy. Tsy mahay manota, tsy manota. Satria naterak'Andriamanitra. 1 Jean Jaona voalohany toko 7:5. Tsisy marimaritra iraisany zany tenin'Andriamanitra zany. Tsisy hoe équilibre tadiaviny zany fa direct be zany zavatra lazaiko anao zany mba hahafahanao misaina. Betsaka ozy ny Baiboly a. Maro de maro ny olona no very tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina ozy izy. Vitsy de vitsy a nandova ny fanjakan'Andriamanitra. Par rapport amin'izay zavatra nizaraiko anao zay fotsiny ihany hoe thème batisa, de afaka memena vintsika hoe
ohatry ny ahoana ny abetsahan'ny olona ho very a de firy a no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha hoe batisan'ny rano fotsiny ihany natao tam'le olona malgré c'est dommage hoe le forme fotsiny a dia efa manao autoproclamation daholo ny fiangonana sy ny mpino hoe vita batisy izy mampanay olo riavana fa izany ny vérité saotra ny tompontsika fa afaka nizarana izay fizarana no zarainay zay mamerina ny fialantsina tamin'ny tsy fetezana lafin'ny teknika teo a sorana ny tompo fa afaka ny ratirabe ary afaka namita ny fandaharana tsy mora manao zavatra ezaka foana ho matianina ary angataka ihany koa tolotsaina avy amin'Andriamanitra ivavakasika maranantsika an'izay saotranao araiko tsara indrindra saotranao a Jesosy Kristy ny anaranao tsara indrindra no nafahana ny zara nafahana nanambara ny sitraponao nafahana ny partager tellement baptême iray ny batisa ho ianao mamperitreritra ny teninao mampisaina ary efa fitsarana sahady ihany koa ianao ny teny taminay fa ny fitsarana ho ianao de miatomboka aminay miatomboka amin'ny zahay ankohonana ao aminao mampianaranay tompo ay anisany androna sisa da io miteny hitondra graine hitondra vokatra any amin'ny tsiraray a afahan'ny tsiraray manapa-kevitra afahan'ny tsiraray raiko tsara indrindra mandiny tena mamantatra foana ny sitraponao ary manao auto évaluation miaraka aminao hoe aiza ny toerana misy anay par rapport amin'ny zavatra nozaraina teto hoe vita batisa marina ve izahay lafitra ny lalakale tompo vitsy de vitsy novonjena apetraka eo ampelantananao no momba izany rehetra izany misaotra tompony amin'ny promesinao fa ianao no miteny fa tsy misy tianao very na de ray aza ary na ny mpanota ara de tianao hibebaka amin'ny ratsy fanao ny miala amin'izany ary mitodika makany aminao fampanantenana ho anay zany velona sy mahery ny teninao saotra Jesosy Kristy amin'ny anaranao nanaovako izany vavaka izany voninahitra ho anao eo Elohim eo amin'ny seza fiandrianana halleluja amen zay va de makasitraka atsika de amin'ny direct manaraka indray a zara raha ohatra sitrakao za koa hiezaka ireconstituer enregistrer an'izao a de anao partage amin'ny tambajotra isan-karazany mba ahafahan'ny olona rehetra misitraka zay tsy tafiditra amin'ny vatana tao anatin'izao direct izao ta iny Jesosy Kristy daholo veloma tompoko